Eo amin'ny fanatanjahantena nivon'ny mpiasam-panjakana kosa indray isika ka ny tontolon'ny baolina kitra no entina aminao voalohany dia ny kianja efatra no nandray ny fifaninanana ka ao anatin'ity fanady adina ity no amtinana anao ireo vokatra rehetra tamin'ireo kianja efatra ireo. Teo amin'ny taranja baolina kitra kosa indray dia kianja efatra no nandray ny fifaninanana dia ny teny Tanjombato, Antanety be Ivato, terrain Amboanjo be ary ny teny Mazorivo. Toy izao avy hatrany ary ny vokatra tamin'ireo kianja efatra ireo. Teny amin'ny terrain Tanjombato aloha dia nisaraka ady sahala ohatranohatra ny ministera ny santé sy ny ME ho an'ny sokajy elita ary ny MGS dia nanamotsana ny MPP-SPF tamin'ny isa 7 no 2 ho an'ny sokajy jeune ary teo amin'ny vétéran kosa indray dia ny justice niondrika nanoloana ny ministera ny santé tamin'ny isa 5 no 3. Teny amin'ny kianjany Antanety be Ivato dia ny MD-paty nandresy ny MTMTM tamin'ny isa 7 no 2 sokajy jeune io ary ny croix nandresy ny MSP tamin'ny isa 2 no 2. Sokajy vétéran kosa teny Antanety be Ivato ny MSP nandresy ny MTP tamin'ny isa 3 no 2. Teny amin'ny kianjany Amboanjo be kosa indray dia lalao roa ho an'ny jeune, ny menina nandresy ny midipsa tamin'ny isa 7 no 2. Ny primature nandresy ny pompier tamin'ny isa 2 no 4 ary ny sokajy elita ny mid nandresy ny université Antananarivo Dexa tamin'ny isa 3 no 4. Tetsy amin'ny kianjany Mazorivo kosa indray izay natokana ho an'ny sokajy vétéran ihany no milalao eto amin'ity kianjany Mazorivo ity dia ny MPTDN nandresy ny ministère ny santé tamin'ny isa 2 no 4. Ny primature niondrika nanoloana ny MDN tamin'ny isa 3 no 2. Ny université Antananarivo ihany koa dia mbola niondrika nanoloana ny MFB kitra tamin'ny isa 3 no 2. Ny MD-paty kosa nanamotsana ny MPP-SPF tamin'ny isa 4 no 2. Ny Mesipres nandresy ny justice tamin'ny isa 3 no 2.